Eksodosy toko 13. Ny nanokanana ny lahy-matoa ho an'i Jehova. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: hamasino ho any lahy-matoa rehetra dia izay voalohany teraka rehetra eo amin'ny zanak'Israely, na olona na biby fiompy, ireny. Dia hoy Mosesy tamin'ny olona: tsarovo zao andro zao, izay nivoahanareo avy tany Egipta tamin'ny trano na andevozana, fa tamin'ny tanana mahery no nitondran'i Jehova anareo nivoaka avy tany, koa aza misy mihinana izay misy masirasira. Izao andro amin'ny volana Abiba izao no ivoahanareo, ary raha hitondranao Jehova ho any amin'ny tanin'ny Kanana sy ny Hitita sy ny Amorita sy ny Vita ary ny Jebosita, izay nianianany tamin'ny razanao omenanao, dia tany tondra-dronono sy tantely, dia hanao izany fanompoana izany ianao amin'izao volana izao. Hafitoana no hinananao mofo tsy misy masirasira. Ary amin'ny andro 7 dia hisy andro firavoravona ho an'i Jehova. Ny mofo tsy misy masirasira hohanina mandritra ny hafitoana, ary tsy hisy eo aminao izay mofo misy masirasira, ary tsy hisy izay masirasira kory ao aminao eny amin'ny taninao rehetra. Dia ambaranao amin'ny zanakao amin'izany andro izany hoe: noho ny nataon'i Jehova tamiko tamin'ny voahako avy tany Egipta no anaovako izao. Dia ho famantarana ho anao eo amin'ny tananao, ary ho fampatsiarovana eo ambonin'ny andrinao izany, mba ho ao ambavanao ny lalàn'i Jehova, fa tanana mahery no nitondran'i Jehova anao nivoaka avy tany Egipta. Dia tandreo amin'ny fotoany isan-taona izao lalàna izao. Ary raha hitondranao Jehova ho any amin'ny tanin'ny Kananita, arak'izay nianianany taminao sy ny razanao, ka omeny anao zany, dia hatokanao an'i Jehova izay voalohany teraka rehetra, ny voalohany teraka ny biby fiompy rehetra izay anananao, dia ho an'i Jehova ny lahy rehetra, ary ny voalohany teraky ny boriky dia ho soloanao zanak'ondry. Fa raha tsy hanolo azy ianao, dia ho filahinao ny voziny, ary ny lahy matoa rehetra amin'ny olona eo amin'ny zanakao dia havotanao. Ary raha anontany anao ny zanakao amin'ny andro avy ka hanao hoe: inona no anton'izao? Dia ho lazainao aminy hoe: tanana mahery no nitondran'i Jehova antsika nivoaka avy tany Egipta tamin'ny trano na andevozana. Ary raha nanamafy ny fony ka tsy nandefantsika Farao, dia novonoin'i Jehova ny lahy matoa rehetra tany amin'ny tany Egipta, hatramin'ny lahy matoan'ny olona ka hatramin'ny voalohany teraky ny biby, koa izany no anaterako ho an'i Jehova ny lahy voalohany teraka rehetra, fa lahy matoa rehetra amin'ny zanako dia soloako. Ary ho famantarana eo amin'ny tananao sy ho fe eo ambonin'ny andrinao izany, fa tanana mahery no nitondran'i Jehova antsika nivoaka avy tany Egipta. Ny lalana nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely sy ny namakiany ny ranomasina mena. Ary rehefa nalefan'ny Farao ny olona, dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana makany amin'ny tanin'ny Filistina izy, na dia akaiky azy izany, fa hoy Andriamanitra: andrao anenina ny olona raha mahita ady ka hiverina ny Egipta. Fa nentin'Andriamanitra ny vily ho any amin'ny lalana mahazo any anefitra amoron'ny ranomasina mena ny olona, ary voaomana hiady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egipta. Ary nenti Mosesy niaraka taminy ny taolan'i Josefa, satria Josefa efa nampianina dia nampianina ny zanak'Israely ka nanao hoe: hamangy anareo tokoa Andriamanitra, dia hitondra ny talako hiala aty miaraka aminareo ianareo. Dia nifindra niala tao Sokota izy, ka nitoby tao Etama teo an-tsisin'ny efitra. Ary Jehova nandeha teo alohany tamin'ny andro rahona raha atoandro hitari-dalana azy, ary tamin'ny andro afo no nialina ho fahazavana ho azy. Andehanany andro manalina
ny andro raona tsy niala teo alohan'ny olona raha toandro na ny andry afo noho ny alina.